Ny fahamarinana ara-baiboly. Ny fahamarinana ara-baiboly manasana indray hiaraka andinika izany lohahevitra izany. Tafahoana indray tsika amin'ity talata fa 20 volana avrily ity. Faly miarabanao sy ny ankonanao amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompo sy mpamonjy antsika. Ny fiadanana ny anjaka ao am-pon'ny tsirairay avy. Dia hiaraka hivavaka isika raha nomboka izao fotoana izao. Raha eo, faly indray izahay miona aminao, hiaraka andinika ny tenina misaotra tamin'ny fitantananao anay, misaotra ny amin'ny fitiavanao. Kehitriny ary raha andinika ny teninao izahay dia mangataka indray ny famelana ny elokay ary ny fanadiovanao anay ho miendrika izao fotoana sarobidy sy mamy izao. Aoka ny fanena masina ampitoerana temponay, ampianatra anay, ampitoetra, hitarika anay, atakaranay izay tianao ambara amin'ny alalan'izao fandarana izao. Tononona sy angatana iny vavaka eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fahamarinana ara-baiboly. Mialohan'ny andiny antsika izany nefa dia andao averintsika indray ilay andinina atao tadina. Hebreo 4 ka ny andininy 12. Misaotra anao amin'izay fahatatiavan'ny fitatiavana izay. Hoy ilay teny manao hoe fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampisarana ny aina sy ny fanahy, ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Iriko mba hanakiry eo aminao ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Ny fahamarinana ara-baiboly. Tany amin'ny manodidina ny taona 1700 tany dia ireo teolojiana malala-tsaina ary atao hoe théologiens libéraux dia nanana foronana nanilika an'Andriamanitra tsy ao anatin'ny tontolon'ny teolojia. Zany hoe tsy mino voalazany baiboly ho fahamarinana ara-baky teny izy ireo, fa manovy izany araka ny toe-javatra misy fotsiny ihany. Hany ka tamin'ity amin'ny taona 1704 dia nisy lohateny lehibe nisongadina tamin'ny gazety izay nivoaka manao hoe maty ve ny fahamarinana. Miara-midinika namana, mamperitreritra zany lohateny izany hoe maty ve ny fahamarinana. Mamperitreritra zany satria toa maneho ny toetoetry ny fiarahamonina misy antsika tokoa. Izany foronana izany toa tsy hita intsony, tsy fantatra intsony. Ahoana no ahafantarana ny fahamarinana, hany ka miasimba ny fahatakaranana izany ka tsy hita intsony hoe inona ny marina, inona ny tokony hoazonina ho fahamarinana. Zao nefa ny voalaza ao amin'ny filazantsarany Jaona 4:40 ka ny 1:1. Misy teny mahafinaritra ao izay nambaran'i Jesosy. Na dia eo aza ny fisalasalana izao tontolo misy antsika izao momba ny fahamarinana, dia zao kosa no nambaran'i Jesosy ao amin'ny filazantsarany Jaona 4:40 ka ny 1:1 manao hoe, hoy Jesosy taminy, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Milaza Jesosy. Milaza Jesosy fa izy no lalana sy fahamarinana. Manambara ny tenany ho fahamarinana madio sy tanteraka Jesosy amin'izany andiny soratra masinzara. Dia toy izy manao hoe tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Manasana ihany koa ny mba hanokatra amin'ny filazantsarany Jaona 7:10 ka ny 1:7. Zao ny voalaza le teny. Manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Mpiara-midinika namana, raha nipetraka ny lohateny gazeta manao hoe maty ve ny fahamarinana, dia ny valiteny tsia, tsy maty ny fahamarinana. Miporofony izany teny Jesosy, manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Mbola manan-kery amin'izao andro hitenenako izao, amin'izay enona amin'ny tenin'Andriamanitra izao, izany fahamarinana ny tenin'Andriamanitra izany. Ny tenin'Andriamanitra ny fahamarinana. Ndao jerevantsika ihany koa voalaza amin'ny bokin'ny Ohabolana 10, Ohabolana 10 ka ny 1:5
sy ny andininy fahinana. Zao ny voalaza. Ny tenin'Andriamanitra dia voadio avokoa. Ampinga ho an'izay mialoko aminy izy, aza manampony teny ny fandrao hanariny anao ka ho hita fa mpandainga. Ny tenin'Andriamanitra ilay fahamarinana dia milaza ny soratra masina eto fa ny tenin'Andriamanitra dia voadio. Zany hoe efa voasedra, efa fantatra, efa Andriamanitra mihitsy ny namehany zany ho fahamarinana ho antsika tsirairay avy. Zao ny voalaza ao amin'ny Salamo 120. Salamo 120. Salamo 120 ka ny andininy fahinana dia zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tenina ny tenin'i Jehova dia teny madio, tahaka ny volafotsy voarendrika tao anatin'ny memy ka mitsorika amin'ny tany, eny voadio impito. Le hoe voadio impito dia voadio amin'ny fahafenony tanteraka. Ry mpiara-midinika namana, ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra dia azontsika anteherana. Eto dia milaza zany fa ny fahamarinana no fototra. Ny fahamarinana dia Jesosy mihitsy ilay tsy miova. Ilaitsika ry mpiara-midinika namana mandray izany fahadiovana, ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra izany. Andeha ry mbola amaky isika amin'ny Salamo 130. Salamo 130 ka ny andininy 4 sy ny andininy 10. Mbola manamafy an'ilay hoe ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra izany teny izany. Salamo 130 andininy 4 sy 10 manao hoe fa mahitsy ny tenin'i Jehova ary ny asany rehetra matoky avokoa. Tia fahamarinana sy rariny izy, endrika ny famindrampon'i Jehova ny tany. Ry mpiara-midinika namana, mahitsy, madio, marina ny tenin'Andriamanitra. Andeha ry androany, asaiko ianao tsy salasala ny fahamarinana ara-baiboly. Ny baiboly ary ny baiboly rery ihany no loharano ahafahantsika manovy fahamarinana eo amin'ny fiainana. Ny baiboly rery ihany no ahafahantsika mahatakatra sy mahita ny fahamarinana, tsy maty ny fahamarinana. Ny baiboly rery ihany no afaka mampafantatra antsika hoe ity ny lalana ka izory. O Jesosy, izao ny lalana sy fahamarinana. Ka ny fahamarinana rehetra izay velona fahamarinana dia tokony ho sedraina avy amin'ny baiboly avokoa. Tompony, hombanao indray androany ka izany fahamarinana ara-baiboly izany no mba fahamarinana hoentina miatrika ny tontolo andro androany amin'ity andavanandrom-piainantsika ity indray. Ny tompony hitantana antsika tsirairay avy. Andeha ry hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray misaotra anao izahay fa mbola eo anoloanay ny fahamarinana dia ny teninao. Ianao mihitsy no lalana sy fiainana ary fahamarinana ho anay. Ekenay izany, raisinay ampanelentena tanteraka izany ary fifaliana ho anay ny mandray ny fahamarinana ny teninao. Dia apetraka-pilatananao ary ny tontolo andronay androany, aza mafoina masaraka anay. Ny vavaka tonoina isika tany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.